Ny ao tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy kosa androany atoandro ny maso-ivony la Frantsa sy ny maso-ivony Suisse fotoana izay nanambarany ny maso-ivony la Frantsa amin'ny mety ialany nosy be ao anatin'ny faritra tahorany ireo mpizahatany frantsay. Nandroso sosikevitra amin'ny alan'ny tanàna Nosy ao anaty faritra miloko volomboasary ny maso-ivony la Frantsa Andriamatoa François Goldblatt raha nambarana androany atoandro rehefa avy niona tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Ramatoa Lalarso Razafitrimo. Raha nambarany maso-ivony frantsay hatrany dia manantena koa izy amin'ny fanatanterahana ny andraikitra izay hitakiny izany indrindra eo amin'ny lafin'ny fahandriam-pahalemana ahafahan'ireo mpizahatany matsiaro tena ho voaro. Izany ho izy no ataony mba ahafahan'ny rehetra mahazo fahombiazana na ho amin'ny malagasy na ho an'ireo mpizahatany vahiny ary mba ahafahan'izy ireo manatanteraka fialan-tsasatra ao anaty filaminana. Taorin'izay fionan'izay ihany koa no nanambara Andriamatoa François Goldblatt fa ny fampiresahana niaraka tamin-Andriamatoa ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny fiara-miasan'ny fireneny sy Madagasikara. Nasongadiny tamin'izany ny fitsidiana izay ho tanterahan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny 15 volana aogositra eo avy izao. Ary ao ihany koa ny fanasana izay nataon'ny filoha frantsay Andriamatoa François Hollande ny filoha malagasy amin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ity any Paris.